Dia faly miarabantsika indray zany amin'izao tutoriel manaraka izao. Izy androasantsika dia resaka momba ny antsoina hoe application mobile izay eo ambony iPhone sy iPad. Ka raha miresaka application mobile eo ambony iPhone sy iPad tsika dia misy outil ampiasaina fa tsy hoe amboarimboarina amin'izao fotsiny izy ireny, koa ny outil izay présentena amintsika zany dia alaina aty amin'ny developer.apple.com. dia rehefa tonga ao amin'ny developer.apple.com tsika dia mandeha amin'ity iOS developer dia mitsandy Xcode ity. Io ny fitaovana izay ampiasaintsika menakavy ahafahana manamboatra an'ilay application. Ny version farany dia 4.6.2. Andeha adiny efa installé fa dia anjarantsika mi-installer an'iny. Tsara marihana fa eo ambonin'ny système Mac ihany zany no miasa izy ity. Dia izy ity zany ampiasaiko dia 4.6.1 no ampiasaiko eto. Oui, voilà. En fait, c'est un clic quoi. Nous assurons ticket par un bon ticket. Et toi, tu finder. Des cliquer quoi. Cliquer quoi. Et on boule les Xcode. Après, et toi, nous gâteau vos projets. La femme sur un projet de masse de choose a template for your new project. La femme sa fille dit les templates, c'est qu'on avait last des team fixe team menu des user donc afaka comme ça fille afaka tak lastika dia tsika manao hoe lasitra 2 lasitra 2 no tokony dia alefaso amin'izay le izy dia create dia zavady dia mahazo zavatra toy izao tsika io ny fotsika mahazo zavatra toy izao dia zavatra izay ataoko manaraka dia hoe voalohany indrindra zany rehefa compile le programme tsika dia afaka simuler tsika hoe simuler ambony iPad sy iPhone le izy ka ny résultat tiana ho azy zany. Donc nisika aloha ataontsika ambony iPhone lasitsika tsara marina tsy nisy ninina nataontsika atao dia efa mahazo application tsika izay mitorina eo ambony iOS simulator ina filazana azy ato simulateur iOS fa eto izy dia zavady dans l'outil de first and second dia l'izy moa miteny anglisy ranoray satria normal satria salana nanao l'izy dia mananaovantsika zany mahazo ato amin'ity mind storyboard itsika zany mahita an'ireto zavady mahita an'ireto zavatra reto ka hita ohatrany hoe tsy hita zany hoe l'izy dia akilezinao eto fotsiny reto zavatra reto zany hitanao eo ambon'le mind storyboard tsikatra dia mahita hoe first second ka tsika ataontsika non ataovy amin'ny teny gasy fa double cliquer eto dia maketo koa tac 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 voilà voalohany dia miala tac faharoa dia miala dia eto le menu kely hitantsika eto ambany eto ny azy eto hoe first antsika eto hoe page voalohany tac page faharoa ataontsika contrôle S stop itsika firinantsika lefa ahatoatra ny tsy niraisany le izy teo seconde ny tsy niraisany fanan'inona voilà nakaizarynareo zany tsy dato da sara tsy ny enregistré tsika le izy page voalohany page voalohany vaditsika matériel zany sy naovana rotation zay normal dia raha ohatra ka veritsika amin'le normal izy teo fa hozako hoe andeha zany anamboatra andeha mba asiko sary kely amin'le voalohany mba manao sarisary kely zany dia lasa maka an'le UI image tak dia asitsika sary mitikatra zavaboarin'Andriamanitra tikatra dia io napetraksika eo ambon'ity sary tikatra dia aisitsika feto fotsiny izy io izy io contrôle S alefasindray jerena hoe rehefa alefasindray jerena dia mahazo an'le ohatran'le toerantsika voalohany faharoa dia raha ohatra ka mitsambadika indray le izy rotation
de ohatrany somary ohatrany hafahafa be le izy toy zay ako hoe non je veux pas tout ça, tsy tiako zany zareo fa niako na mitsobadika ary le izy dia tazomy ihany le format zay na pas normal azy dia alako fotsiny itikatra sy itikatra. CTRL S donc de verenako alefa de jerentsika le izy tac fa manao rotation ihany ako de tac zany mahatonga anao hoe raha misy application sur iPhone iPad ka mitsobadika anao ka tsy mihetsika le izy de satria ny éliminer le concepteur an'le application reo option reo voilà manaraka zany inona koa ny zavatra tianao lazaina de feinte kely mba asiana mahitako iny teny atsefatsefany teny ozy izy ohatra nana menu be deabe zany zay tam'le application de izy le client hoe ohatran'izay le genre hoe ty pejy voalohany ty faharoa ty atao voalohany ato de raha ataon'izay izy de miova daholo le zavatra izy de misy fikanaovana an'iny aiza ny fikanaovana iny raisinao mahay storyboard ka avoana sa vonoanao aloha tikatra de rehefa vitanao am'izay zany le izy de raisinao ohatra ataonao hoe close project vonoanao tantery le projet de raisinao recent project le teo ihany zany de lasa am'izay anao atsingetinao fotsiny izy de mifaharoan'ny voalohany CTRL S fa mifarany voaloha ariary voalohany no farany ary ny voalohany no faharoa ary ny faharoa de voalohany voilà aizo ila be koa zany zay zany problème am'le riavo zay faharoa ny voalohany ary ny voalohany no faharoa de mitombina ihany na misy rotation areo de tsy mampanina anazy iny de voilà saotra anao naharitra hatramin'ny farany sa mitahin'Andriamanitra daholo.